Tonga amin'ny fotoantsika izay ifampizarantsika indray amin'ity alakamisy alarobia azafady tolakandro ity. Satria nitombotsika ny amin'ny fitariana teo miresaka momba ny fanahy masina, momba ny amin'ny fitariana ny fanahy masina, miresaka momba ny ilantsika ny fanahy masina, dia fanazo fanokafantsika tamin'izay dia hitohitsika ao anatin'izay ny zavatra izay fampizarantsika androany dia fitafiana ny hery ny fanahy masina, misikina ny hery ny fanahy masina, misikina ny fatanjana avy amin'ny alalan'ny fanahy masina. Izay fisikinana sy fatanjana amin'ny hery ny fanahy masina izay no fampizarantsika androany. Ndahoaritsika hijery tenin'Andriamanitra ho vakiantsika melohany hirosoantsika ao anatin'izany. Voalohany indrindra tsika dia hamaky ny Naoma toko faharoa ny andininy faharoa no vakiantsika. Faminaninany amin'ny andravana Ninive izy ity fa angalantsika hevim-panahy izy fa tsisy Ninive horavana akory eto. Vakiantsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Naoma toko faharoa ny andininy faharoa. Misy mpanorotoro miakatra amely anao, ambeno ny manda, tazano ny lalana, atanjao ny valahanao, etseo mafy ny herinao. Averiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Misy mpanorotoro miakatra amely anao, ambeno ny manda, tazano ny lalana, atanjao ny valahanao, etseo mafy ny herinao. Dia mbola makitsika ao amin'ny Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Jaona toko voalohany ny andininy faharoa ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny amakiako ny teny. Fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany. Dia izay rehetra tsy nateraky ny ra na ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa nateraka Andriamanitra. Vakiantsika faran'ilay hoe tsy nomena fanahosa isika fa nomena fanamahery ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafito. Ny anaran'i Jesosy Tompo no amakiako ny teny. Fa tsy nomena fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan-tena. Amen. Raha mijerytsika n'ilay resaka Naoma teo faminaninany amin'ny andravana Ninive. Ninive dia ao anatin'ny fananakarena be, fananana miaramila be, fananana kalesy soavaly maro samihafa, manana ny heriny sy ny tanjany izy. Raha mamaky an'io Naoma io nareo dia mahita ny description rehetrarehetra lazain'Andriamanitra momba azy fa mbola tenenin'Andriamanitra n'izany ihany izy. Hozy izy hoe ambeno ny mandanao, dia tazano ny lalana, dia sikino hery ny valahanao, dia miteny koa izy hoe etseo mafy ny herinao. Isika ihany koa raha lasaina bavy nomena fanahy masina. Izany fanahy masina izany araka ny vakiantsika teo dia fanamahery. Rehefa nateraka Andriamanitra isika dia ananantsika izany. Izay rehetra nandray azy ozy ny tenin'Andriamanitra dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Noho izany ao amintsika izany fafenoana rehetra izany. Ao amintsika ny équipement rehetra. Ao amintsika ny ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe sitrak'Andriamanitra ao amin'ny fafenoan'Andriamanitra rehetra. Ao amin'ny Jesosy aloha, dia rehefa manana an Jesosy sika dia ao anatintsika izany zavatra izany. Fa maninontsika mbola lazaina eto hoe ambeno ny manda.
Ary mbola lazaintsika tahaka ny lazana Ninive ihany koa. Tazano ny lalana. Mbola lazana ihany koa isika hoe atanjao ny valahanao. Ary mbola lazaina ihany koa isika hoe etseo mafy ny herinao. Satria maneno tsy masakana ny mpanorotoro ho avy ny fananantsika n'izany zavatra rehetrarehetra izany. Satria ety an-taninady no misy atsika. Sa tsy izany? Noho izany, arakaraky ny ananantsika n'ireo zavatra rehetrarehetra ireo, ireo fiarovana, ireo hery rehetrarehetra ireo, dia misy mikendry foantsika, misy manozongozona foantsika. Iny Satana ozy izy mikororoka anareo tahaka ny fikororoka vary. Izany hoe tsy te halala izy hoe vary ianao sa tsy farifary, fa dia izy dia mikororoka vary. Fa izay rehetrarehetra vary mazaka ady. Izay rehetrarehetra akofa dia lasa izy avy eo. Ity teny ity dia fampiomanana atsika fa ho avy ny mpanorotoro amin'ny fomba rehetra. Amin'ny fomba rehetra mety tsy takatrisy atsika, mety efa mazatra atsika ihany koa ny sasany. Dia mety tsy takatrisy atsika ihany koa ny sasany. Fa eto ny tenin'Andriamanitra dia mampiomana atsika. Ambeno ny manda hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Tazano ny lalana. Atanjao ny valahanao. Ary etseo mafy ny herinao. Andao sokajitsika ao anatina sokajy anankitelo. Ity zavatra anankefatra izay resanina oma ity. Isika rehefa nomena ny fanan'Andriamanitra, nomena ny fanahy masina, dia izy io nataon'Andriamanitra ho karakaraintsika, ho kolokoloantsika, ho ajaintsika, omentsika vana. Ny tenin'Andriamanitra hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo. Izany hoe tsy nomena fotsiny izy io dia hoe rehefa manana n'izy io dia izay. Dia bon, arabasoa arabatsara. Tsy izay akory no nanomezan'Andriamanitra atsika an'io fanomezana lehibe io. Fanomen'Andriamanitra atsika izy io, omentsika lanja. Nomen'Andriamanitra atsika izy io, omentsika tombam-bidy. Andao aloha tonga dia izay no raisitsika voalohany. Tonga dia tononiko aloha ilay sokajy anankitelo. Natao kolokoloana aloha voalohany, omentsika tombam-bidy. Faharoa manarakaraka an'izay, natao arovana. Ary fahatelo manarakaraka an'izay, ny fanahy masina izay nomena antsika io, natao ampiasaina. Ireo zavatra anankitelo eo ny fampizarantsika. Natao arovana izy, natao ho kolokoloana aloha ilay izy, omena tombam-bidy. Faharoa, natao arovana. Ary ny fahatelo dia natao ho ampiasaintsika ny fanahy masina. Iresaka voalohantsika makasika an'izay hoe natao omena tombam-bidy, omena lanja, omena fiteny malagasy hoe omena asina. Io fanahy masina izay napetraka ao anatintsika io. Rehefa tsy omentsika asina io, dia malahelo izy. Tsy haintsika tsony ny asany, satria miteny izy fa tsy hainontsika. Izy io dia mananatra, izy io dia mampionana, izy io dia mampianatra. Izany ny asan'ny fanahy masina ao anatintsika io, izy io dia mampahery. Rehefa tsy hainontsika io, tsy rarahintsika io, tsy omentsika tombam-bidy io, dia mifanohatra amin'izay zavatra rehetrarehetra ataon'izay no menjady eo amintsika. Raha mampionina izy ka tsy rarahintsika, dia mirate fampiononana isika. Raha mampahery izy kanefa tsy hainontsika izay fampaherezana izay, dia ratentsika izay fampaherezana avy amin'ny fanahy masina izay. Raha mampitraka izy, mananatra izy, ratentsika izay fananarana izay, dia lasa zaza tsy mety anarantsika ao anatin'ilay izy, dia aniza ny fahoazana avy eo. Atsika ihany. Itsika nefa olona araka ny fanahy. Itsika dia efa nateraka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny sy ny fanahiny. Noho izany, lasa olona spesialy itsika. Dikan'izay, tsy ny fampaherezan'ny olona no hitondra fampaherezana ao atsika. Tsy fampiononana izay lazain'ny vavan'ny olona no hitondra fampiononana any anatintsika. Jereo tsara ny fampiononana amin'ny Paoly apôstôly. Tsy afaka ange ilay tsilo nangatahana iny telo. Fa naninona izy nahazo fampiononana?
satria fampiononana avy amin'ny fanamasina. Dia avy eo rehefa ny olona izy dia vao maika nahira tranomasina, sitraka tokoa izy ny alemy ao anatin'izao zavatra manjo azy ao. Fa ao anatin'ny fahalemeko no isin'ny heriko. Raha tentsika izany rehefa tsy ao amin'ny fanamasina tsika no maka fampiononana, rehefa tsy ao amin'ny fanamasina tsika no maka fampaherezana, dia hitady fampaherezana arak'izay metimety amin'ny saintsika sika. Kanefa na dia azontsika ary izany, tsy fampaherezana ahasoantsika akory. No izany raha lasera-bavy, natao io fanahy masina io anjakantsika io, iainantsika, ilomanosantsika, ivelomantsika. Voalohany indrindra raha iresakitsika mahakasika an'izany hoe natao arovana io fanahy masina io ahoana natao hokolokoloantsika io fanahy masina io hijery ny Isaiatsika 7. Inona daholo ny fikolokoloana izay resahany ato ary ny tombontsoa azontsika ao anatin'izany fikolokoloana ny fanahy masina izany. Isaia 7 andininy faraka amin'ny 30. Isaia 7 andininy faraka amin'ny 30 amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiako ny teny. Fa izay miandry an' Jehova dia maninona? Mandro soery. Elatra ny akarany tahaka ny voromahery. Miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Ny tombontsoa azontsika miazakazaka kanefa tsy ho sasatra, andeha tsy ho reraka. Tombontsoa azontsika mitombo hery. Ny fikolokoloana izay ataontsika miandry an' Jehova ozy ny teny. Miandry an' Jehova izy aty amin'ny Isaia. Fa any amin'ny Jaona 5:12 Jesosy dia milaza fa raha miray amiko ianareo dia maninona? Mamobe. Izany hoe ny firaisantsika amin'Andriamanitra dia mamobe tsika. Azavain'ity Isaia ty ilay famoazana izay resahany eto. Tsy famoazana be tsy tonga dia ilay hoe lasa mandeha mitohy filazantsara, manao akalamanjana sy lasa manao asa rehetrarehetra sy manao zavatra be dia be. Ety ivelany tsy tonga dia izay aloha famoazana. Fa vetivety iny dia tafotoana raha ohatra ka tsy fahavokarana araka ny tokony ho izy. Raha tsy vokatra avy amin'ny fanahy masina iny dia tahaka ny afo milolo sy afom-bozaka midodadoda vetivety. Fa ny afon'ny fanahy masina izay mandrehatra antsika dia hozy izy ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe na fanenjehana, na loza, na mosary, na fitanjahana, na ina dia maninona hozy izy? Tsy hasaraka antsika amin'ny Kristy satria manoatra no mpandresitsika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Ny fanahy masina manosika antsika no mahatonga antsika hiazakazaka tsy ho reraka, andeha tsy ho sasatra. Tsy tonga dia mirakila akory izany, fa misy fikolokoloana ao. Ananantsika ilay fanahy masina tahaka ny hoe ananantsika ny tononkira, ananantsika ny feokira. Fa aza ianarana mitsako voanjo eo. Dia tahaka izay ihany koa io fanahy masina ao anatintsika io, ananantsika io. Mahery be io, matanjaka be io. Ilay fanahy izay nanangana an' Jesosy tamin'ny maty. Aiza tsony nahita fanahy ohatr' izany? Ao anatintsika io. Fa natao kolokoloana, omena lanja, omena tombam-bidy, hoe hatraiza ny fanomezantsika vana. Azy ao anatintsika. Voalohany indrindra dia ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra. Ny firaisana amin'Andriamanitra, asan'Andriamanitra madideo tamin'ny alalan'ny asa opérationa ataony teo amin'ny azy fijaliana, nampidirana antsika tao aminy. Dia lasa iray amin'Andriamanitra isika. Lasa tafiditra ao amin'ny Jesosy tsika. Tamin'ny alalan'ny asa famonjenana nataon'i Jesosy teo amin'ny azy fijaliana, dia lasa manana firaisana amin'Andriamanitra tsika. Teo ny fampiraisam-piainana izay nataon'i Jesosy. Dia tsy olona roa intsony itsika sy Jesosy, fa olona iray. Hozy izy hoe ina moa ilay izy teo hoe ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Tsy tadidiko izay resaka izay. Fiainanareo izy dia miara-miafina ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra. Tena mifono tanteraka izany, sady efa ao amin'ny Kristy, tsy vitan'izay, fa mbola ao amin'Andriamanitra. Io fiainantsika io. Dia rehefa izany io fiainantsika io dia efa tafaray, efa tafakambana amin'Andriamanitra. Izay ny asan'Andriamanitra izay. Fa inona miparatsika?
ny mifandray amin'Andriamanitra. Raha ikolokolo an'ity ny fanamasintsika zany a dia fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Satria efa nomena firaisana amin'Andriamanitra isika dia natao hifandray amin'Andriamanitra. Zany hoe firaisana sy fifandraisana. Zay no mahavanona ny fanamasina ao anatintsika. Tsy janona ela eo tsika. Ndao tsika tonga dia hiresaka makasika ny fiarovana ny fanamasina. Efa fantatsika zany zay hoe ny fikarakarana eo dia firaisana amin'Andriamanitra, fifaneraserana amin'Andriamanitra. Faharoa manarakaraka an'izay raha omena fiarovana io asan'ny fanamasina ao anatintsika io. Tsy ilay fanamasina direct akory ny arovantsika, fa ny zavatra arovantsika dia ilay fahatsapana n'ilay asan'ny fanamasina. Ilay fahatsapana ny asan'ny fanamasina no arovantsika. Atsapantsika an'izay hoe miazakazaka tsika fa tsy reraka. Atsapantsika an'izay hoe mandeha tsika fa tsy sasatra. Rehefa manana fanamasina tsika dia fahitana Andriamanitra tsika dia mahery tsika, manana fanamahery tsika, tsy olona nateraky ny raha tsika na nateraky ny nofo, fa zanak'Andriamanitra mahery be ny fahitana Andriamanitra tsika. Fa isika, ozy izy tsika tany am-piandohana, mila misitraka an'izay tsika, mila manjaka ao anatin'ny fanomezana nomena tsika antsika io isika. Noho izany miaro an'izay fahatsapana ny asan'ny fanamasina izay isika. Miaro an'izay fahatsapana ny asan'ny fanamasina izay isika. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny ohabolana 4:20 dia milaza hoe raha reraka ao anaty andro mahory ianao izy dia kely ny herinao. Nasa ange jerentsika vetivety izay fa sao dia diso ny zavatra teneniko izany. Ohabolana 24 Ohabolana 24 andinina 24:10 amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko ny teny. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Raha reraka amin'ny andro fahoriana ianao dia kely ny herinao. Eto dia mbola ampiko ilay fanazavana teo. Ny fanahy ao anatintsika dia fanamahery. Fa ny fahatsapantsika an'io no mila arovana. Ny fahatsapantsika an'io no hahenontsika hoe ao anatin'ny fahafenoa fanamasina ako, na hoe tsy ao anatin'ny fahafenoa fanamasina. Fa ny fanamasina dia ao anatintsika. Io dia tsisy fatrany hoe ohatr'izao izy mifeny na ohatr'izao izy tsy feny. Fa feny foana io, fa ny fahatsapantsika azy no mihena na mitombo. Ny fahatsapantsika azy no miakatra na midina. Dia izay ilay arovantsika. Ohabolana 1:30 no jerentsika raha iresakintsika mahakasika an'izany fiarovana ny fahatsapana ny asan'ny fanamasina izay. Ohabolana 1:30 ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy tompony amakiko ny teny. Aza omena ny vehivavy ny herinao na ny fomba ampiainanao izay manimba mpanjaka. Aza omena ny vehivavy ny herinao na ny fomba ampiainanao ho amin'izay manimba mpanjaka. Misy fanazavana kely ito amin'ilay hoe fomba ampiainanao ito dia hoe ny lalanao. Dia hoe ho amin'izay manimba, dia hoe azavaina ho amin'izay zavatra manimba mpanjaka. Araka ny zavatra ny fampiresantsika teo dia izao. Isika dia natao hanjaka amin'ny fanahy masina. Isika zany no mpanjaka misitraka ny fanahy masina io. Ny fanahy masina dia nomena antsika, isitrahantsika, anjakantsika. Anjakantsika ny fampinonana avy aminy, anjakantsika ny fampaherezany, anjakantsika ny fananarana izay omeny, izany hoe nomena antsika io ahafahantsika mahazo aina amin'ny fanimpona an'Andriamanitra. Ny olana nefa dia izao, ity vehivavy resahana ety akory dia tsy personne hoe io misy vehivavy aza omena azy ny herinao, tsy izay. Fa ity resaka ity dia izao, ilay vehivavy izay mandany ny herintsika dia ilay endrika fanangolena. Satria ny vehivavy tsy hanao ataka direct.
tsy manao attaque direct ny fahavalo. Ary zay ny endrik'ilay asan'ny devoly izay manangoly ozy izy hoe mandehandeha mitady izay arapany fa tsy tonga dia maninona, tsy tonga dia avy dia mandrapaka. Tahaka an'ilay misy tantara zay hoe Abimeleka dia nalaza be tao amin'ny Israely, lasa tonga ohabolana mihitsy hoe lehilahy mahery be ny azakazaka nanantona ny manda fa vehivavy nafaty azy. Tsy vehivavy direct hoe tonga dia mivoaka amin'ny manda ilay vehivavy dia nanomely azy, fa naninona ilay vehivavy? Iza mahafantatra an'izay tantara zay? Vao nahita ny Abimeleka izy dia nitazama mifosotra zao dia nalatsa moramora ilay vato be fiksoam-bary. Nandatsaha ny vato be fiksoam-bary Abimeleka dia maty ingaray. Nefa lehilahy lehibe nikoezana tsisy nahalany tao amin'ny tantaran'Israely fa dia ripany daholo izay rehetrarehetra tiany haripaka. Fa vehivavy nafaty azy. Dia io vehivavy io, izany hoe izay ilay sary, ilay mpanangoly, ilay manao misoko miadana ohatran'ny rongisa, jerenao ohatran'ny tsomodonaka, fa andramo fa tonga dia mainy lela. Izay zavatra izay ilay hoe aza omenan'io ny herinao, fa tsy mitsitsy io. Anisan'ny tratra tao anatin'izany Davida. Araka ny zavatra raha mijery ny tantaran'io Davida itsika ao amin'ny aiza moa misy an'izany, Samuel voalohany, Samuel faharoa. Samuel faharoa toko faha 1:12 misy an'io tantara io. Andininy voalohany ka hatramin'ny faha-efatra dia milaza fa Davida dia olona miady foana isaky ny vanim-potoana niady. Izany hoe efa misy planinina zany ao amin'ny Davida. Hoe isaky n'izao tsika, ohatran'ilay ataontsika hoe isaky n'izao dia vacances. Fa ny Davida isaky ny amin'ny fotoana io dia mandeha manafika. Fa tamin'ny fotoana anankiray Davida tsy nandeha nanafika dia voatafika. Ary ny tafika izay nahazo an'i Davida tsy zavatra tonga dia hoe attaque direct, fa olona maka-rivotra mitsotsoka, jerijery ny tanàna sady mijery ny akantin'ny zavaboary, fa tonga avy any ilay fanangolena. Ary maso ary tena teo tsy ampy ihany fa mbola andalaranga alaivo mihitsy ny renseignement. Efa azo ny renseignement hoe io dia vadin'ny Oria Hetita io, fa mbola io ihany tsy henoko mihitsy vehivavy. Zay ihany fahenona an'ilay resaka rehetrarehetra teo, asaivo makaty. Zany zavatra izany ilay fanangolena. Samsona ihany koa, lehilahy mahery angezany Samsona zany. Filistina arivolahy valan-dranom-biriky iray fotsiny namelezany azy. Valan-dranom-biriky vaovao le masoarana biriky zany. Fa dia tena hoe eo arivolahy. Raha olona tsotra valan-dranom-biriky iray zany mety tsy mahafaty olona iray akory, fa hafatesany olona arivo. Fa inona navoan'ny Samsona? Napotsitra ny voamasony. Vehivavy oleretsy tsy mba hoe lehilahy, na hoe lehilahy bokona be nitovy taminazy dia mba hoe tsy magaga akaliza nge nitovy taminazy. Fa izy tena vehivavy, tena tsara raga. Alao tsy maka nytony josy tony fa atony ohatrany be lamba be. Tsy haiko tso zay critère tsy ny raisiny tao, fa dia foana ny masiny. Iny amin'izay ny hita ny fahavalo. Iny amin'izay ny nanangoleny fahavalo azy. Inona ny lesona raisitsika ao anatin'izany? Naoma te dia nilaza ambeno ny mandanao. Ambeno ny mandanao. Ity fanahintsika ity dia afaka ahery izy amin'ny alalan'ny zavatra hitantsika. Afaka ahery izy amin'ny alalan'ny zavatra heno ny sofintsika. Afaka ahery ny fiainam-panahintsika. Satria rehefa mihaino tenin'Andriamanitra tsika
rehefa miaino fiderantsika, rehefa maheno an'Andriamanitra isika, rehefa mahatsapa ny fikarakarana sika dia mitombo ny fiainam-panatsika mahery sika. Dia io zavatra io zany raisitsika hoe vavahady ny fiainam-panatsika zany ny masotsika, ny vavatsika, ny sofintsika, ny tanatsika, ny tongotritsika. Vavahady io. Dia inona ny atao amin'ny vavahady io? Ataotsika hoe asiana manda io raha raisitsika le Naoma teo. Ambeno ny mandanao. Rehefa zanak'Andriamanitra sika dia misy manda io masotsika io. Hoy izy ny tenin'ny Davida hoe ambeno ny masoko, avolio ny masoko, tsy jery zava-poana. Ny teniny koa izy hoe ambeno ny vavako. Izay ihany aloha fantatro ny tenin'ny Davida hoe ny vavako sy ny masoko. Fa ny zavatra tsapako. Isofintsika io mila ambenana. Ambeno ny manda ny sofinao. Ambeno ny manda ny masonao. Ambeno ny manda ny tananao ty. Ambeno ny manda ny tongotrao io. Fa io ihany no sady mampahery atsika no amelezana atsika ihany koa. Avy amin'ny alalan'ny zavatra henontsika dia voatafika tsika. Ny fotsika ihany koa mila asiana ambeno koa manda ny fotsika. Ambeno ny manda ny fotsika. Fa ny zavatra miditra ao amin'ny fotsika io no mampahery atsika. Sy ny rakitra tsara alefatsika ao no mahasalama ny fiainam-panahintsika. Fa rehefa tsy ambena atsika io misy rakitra ratsy eny koa manapozina ny fiainam-panahintsika. Noho izany ambeno ny mandanao. Tazano ny lalana. Fitazamana ny lalana dia hoe izave efa manana ny fanamasina. Velona toamiko ve Jesosy rehefa voatazanao zay milamina aloha zay ny lalana. Faharoa manarakaraka an'izay ambeno ny mandanao. Fa isy fahavalo anao amboletra eo. Mety any amin'ny masonao zay na voan'i Davida. Mety any amin'ny fonao zay na voan'ny Samson. Tsy Delila ihany io resaka io fa taty afara i Delila. Fa be dia be efa teo. Fa zay foana no misarika anazy. Zay foana no misarika anazy dia farany vo. Zany hoe tandremy ihany koa no manao hoe za mafy be. Za ohatran'izao. Zany io na voan'ny Esau e. Zay fizikina ve? Za foana ny zokiny. Za foana ny zokiny fa tsy. Rangange raha mbotsy atao an'izay ranga dia mila vaniny. Meo hanina e. Ranga zokiny za zandriny. Zay le tianao. Ao ary. Mianina e. Mianina tokoa ny ianao lahy. Satria rehefa tsy atao, tsy omena tombo ambidy io. Araka ilay resantsika teo. Rehefa tsy omena valeur io. Atakalo hanina ray mbava. Rehefa tsy omena tombo ambidy io. Dia za ranga tsy te hiasa fa aloha hijanjanina amin'izao. Kanefa ny fahavalontsika tsy mijanjanina amin'izao. Ny fahavalontsika dia mitady foana isanandro. Aiza ny amelezako an'io? Izy ho mahery. Izy ho manana an'izany fanamahery izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty izany. Izy ho ohatran'izao. Tsy mampiova ny natirantsika izany. Tsy mampiova ny identité antsika izany. Fa falery izy rehefa miala ao anatintsika izay finoana izay. Io fa migiretaka. Io fa matahotra. Io fa misalasala. Io fa manao foana. Bitabitaka izy amin'izay zavatra izay. Dia Jesosy tsy te hanan-dratsy izy. Fa tiany foantsika hirehatra. Tiany foantsika hisitraka n'io zavatra efa nomena antsika io. Tiany foantsika hiaina ao anatin'io. Noho izany arovy. Aza vela isy grobaka manda. Na dia lavakombarika ray ary. Fa io kikizany ao dia hitariny tsy moramora io. Manomboka omby fanjaitra aloha. Dia eo andray izy. Mbola varomarina eo ianao. Asitsika tsy manino izany io. Tsy manino izany io. Ilay tsy manino ihany ataony omby fanondro indray. Mbola tsy maninona ihany io. Mbola tsy manino fa mifampitazatazana eto fotsiny izay. Omby totondry. Farany omby loha. Lasa amin'izay raha omby loha. Zay vao gaga hoe kazany ohatra tsy nietreritra an'izy ity hoe ohatran'izany. Fa neveriko fa valy tsy manao an'izany. Tsy tonga ho azy renindala sanabavy veritsika fa hoe verin-dalana ireny. Tsy tonga dia iny hiverin-dalana. Fa efa nisy zavatra nandeha tsikelikely tao. Nisy zavatra efa nanangolo tsy moramora tao. Fa ambeno ny mandatsika.
sikiny ny valahantsika. Ny fisikinana ny valahantsika sy mampatanjaka ny valahantsika dia tsy misy afa-tsy ilay nresantsika voalohany teo ihany, fifandraisantsika amin'i Jesosy. Raha miray amiko ianareo dia mahavita zavatra be dia be. Fa raha misaraka amiko ianareo tsy mahavita na inona na inona. Amaranantsika azy dia hoe ampiasaina io fanamasina io. Natao ampiasaina io. Izay no navoan'i Davida teo rehefa tsy niasa izy dia lasa voafingana izy. Fa mila miasa isika ahafahantsika mandroso. Jereo ihany koa Samson. Rehefa nampiasaina araka ny tokony ho izy ny hery tao anatiny andropahana fahavalo. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra hoe be lavitra ny matiny. Tamin'izy mbola salama tsara noho ny matiny rehefa pomaso izy. Satria rehefa voa izy dia nakalesona. Rehefa voa izy dia nanome tombam-bidy amin'izay an'ilay herin'Andriamanitra tao anatiny. Isika ihany koa mino aho fa tsy misy mbola tsy vota eto na ray aho. Fa dia manao bras de fer isan'andro, nandray latsaka, indray dia avy eo miarina, indray sy ny sisa rehetrarehetra. Fa androany Jesosy te hitarika antsika foana. Ameno ny manda, tazano ny lalana, dia manina ny valahanao, sikino hery ny valahanao. Ary farany inona ilay farany? Etseo ny herinao. Izay ilay nitenen'i Naomi. Izay ilay hoe ampiasaina ilay izy. Etseo ny herinao. Ny fanetsehana ny hery tsy hoe akory hoe anaovana vavaka maharitra, fivadikana sy amakiana baiboly sy ianona toroteny. Izany zavatra izany mbola any amin'ilay fanamafisana hery foana izany. Fa ny fanetsehana hery any anatin'ilay fakam-panahy, etseo ny herinao. Any anatin'ilay ady hatrehana, etseo amin'izay ilay hery. Fa tsy hoe izange na hery be tany am-piangonana, izaho mihitsy ary ilay tena nanandra-talana be tsy saotra izany. Fa maninona any rehefa eto dia doboka indray salan'izay ilay laza hoe tsy mananafa. Fa efa eto dia lasa mitady vahaolana ary amin'ny rakotsy, ary amin'ny rabe sy sao dia mba homeko kely sy tsy fantatro rehetrarehetra. Lasa mitady vahaolana hafa ohatran'izay foana. Voatenenina hoe mahereza rahalahy ao amin'ny Jesosy ihany. Dia ohatran'ny marenina be ny sofina hoe maninona mila saosy. Ohatra hoe ilay saosy ihany. Ohatran'izay le mahazo antsika raha vao mijanona eo amin'ilay fanaovana famonjena fotoam-bavaka fotsiny ampiasantsika izany fanamasina izany. Eo amin'ilay misaotra fotsiny hoe misaotra anao fa tonga indray androany. Tsy avy amiko ty fa ianao no nandamina ny zavatra rehetra dia faly fotsiny dia izay. Fa tsisy toy an'ilay izy. Tsy nanetsika hery izany tsika. Tsy nampiasa an'ilay hery izany tsika. Dia mitovy amin'olona bokona be ihany. Kanefa avy ao tsisy résultat. Tsy manao ninina. Tsy voasasa ny vilia. Nefa bokona be. Tsy voataona ny rano. Fa bokona be. Tsy haiko hoe inona daholo ireny asan'ny bokona be. Amemezanareo hoe tsy voasasa ny vilia. Fa natao ampiasaina io hery ao anatintsika io. Arakaraka ny ampiasantsika an'io, vao maintsika mahatsapa hoe izany ilay herin'Andriamanitra. Izany ilay herin'Andriamanitra. Jereo tsara Stefana, arakaraka ny nampiasana an'ilay hery teo anatrehan'ireo mpanenjika rehetrarehetra. Na dia nitoraham-bato ary izy, inona ny zavatra hitany? Varavaran'ny lanitra misokatra. Voninahitr'Andriamanitra. Famelany kely ka ho an'ny olona. Aza atao eliny izao, mandrafo amin'ireto. Fifaliana ny Stefana. Kanefa raha ny fahitana Stefana dia resy. Fa ny zavatra hitan'ny Stefana satria nampiasa hery izy, zavatra mahafinaritra. Dia tahaka izany daholo raha lasa nabavana omby ao anatin'ny baiboly. Mahita ny Paoly apôstôly tsika mahery tsara, nampiasa hery izy. Mahita ny Petera tsika tsy nitsoaka tsony, tsy nilaza tsony tsy izy tsy nanao an'izay tsony, fa navita ny haritra hatramin'ny fahafatesana satria nanino izy? Nampiasa hery. Tsy niteny izy hoe alazako amin'i Jesosy nareo, aovinonareo hoe alazako. Tsy nanao an'izany Petera. Fa nanaiky ny haritra hatramin'ny fahafatesana izy noho ny amin'ilay herin'Andriamanitra tao anatiny. Tsika ihany koa raha lasaina-bavy natao hampiasa an'io hery io tsika. Tsy ho an'i Petera, tsy ho an'i Paoly, tsy ho an'ny apôstôly izay efa modely ho antsika tany aloha fotsiny izany rehetrarehetra izany. Fa natao ho antsika ihany koa.
Amarana antsika azy dia andao vakitsika ny Efesianina toko 9. Vakitsika eo amin'ny 9:10. Amin'ny anaran'i Jesosy tompona makiko ny teny. Farany mahereza ho amin'ny tompo, tsy amin'ny herin'ny faherezany. Tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-draha, fa amin'ny fanapahana sy ny fanjakana sy ny sy amin'ny fanjakana izao fahamaizinana izao. Dia amin'ny fanaharatseny amin'ny rivotra. Ary noho izany, dia raisa avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba ahazonareo hanohatra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa izany rehetrarehetra izany, dia ahafahatra ianareo. Amen. Izany zavatra fiadiana izay nomena antsika izany dia efa ao amintsika daholo izany. Efa nomena antsika daholo izany rehetrarehetra izany. Ny anjarantsika dia ny mihazo ny fiadiana io. Ny fiadiana nomena antsika tsy zavatra tedavina be hoe izany. Fa fitondran-tena antsika ihany ny fiadiantsika. Ny fitondran-tena antsika ihany ny fiadiantsika. Eto izao izy dia raha jerentsika kely izao ny 5:40 dia hoe siky ny fahamarinana ny valahanareo. Inona izany ny sikina antsika? Ny fandehanantsika amin'ny fahamarinana. Hoy izy hoe kiraro ny kiraro fahavononam-panahy. Inona ny kirarontsika? Ny fahavononam-panahintsika. Ny lohanareo izy asivo fiarovan-doha. Inona izany fiarovan-doha izany? Famonjena. Misy ny fiarovan-tratra. Inona ny fiarovan-tratra? Ny rary ny fiarovan-tratra. Fitondran-tena daholo izany rehetrarehetra izany. Inona izany fitondran-tena izany? Izay ilay hoe miambina ny manda antsika. Ambeny ny manda amin'ny masontsika, ny fitondran-tena antsika paraporo amin'ny masontsika. Ambeny ny sofintsika asio manda, fitondran-tena ny sofiny. Tsy hainy hoe ny zavatra mandreraka antsika, mahatonga antsika hiala amin'ny finoana, mahatonga antsika hiozongozana sisisy, arovy ao anatin'izany. Fa ny fitondran-tena antsika no herintsika. Rehefa tafitsika ny fiadian'Andriamanitra rehetra, dia rehefa ampiasaintsika ireo zavatra rehetra nomena antsika, ny fiadiana nomena antsika, ampiasaintsika ny fanamasina ao anatintsika, dia izay no mampaharitra antsika, izay mampiorina antsika, dia afaka ahery foantsika. Afaka ahery foantsika. Tany ny ampinga. Inona ny ampinga? Ny finoana. Ampiasao ny finoana. Fa rehefa tsy mampiasa finoana tsika, na ampaherezana fa zato fiarovoary tsika, dia ohatry ny teny resadresahana fotsiny izany dia misaotra nampahery. Nefa tsy nahery akory satria nanino? Tsy nampiasa finoana. Rehefa alefa ny tenin'Andriamanitra, izao tsika dia efa mizara anti-tenin'Andriamanitra fampaherezana ity. Vita ihany ilay toroteny tsy nahery satria nanino? Tsy niraisina tamin'ny finoana izany. Fa Paoly apôstôly vao nitenenina fotsiny hoe ampy anao ny fahasoavako, tsy nanao gazety be Andriamanitra nampahery amin'ny Paoly. Ampy anao ny fahasoavako. Fa niraisina tamin'ny finoana ilay izy, dia nampahery. Rehefa tsy raisina amin'ny finoana ilay izy, nareo koa izany mampifilafila. Izay mba efa intelo nangataka. Miova ohatran'izay ilay zavatra. Ampiasao ny finoana. Manoloana ny zavatsarotra mandalo eo amin'ny fiainantsika, ampiasao ny finoana. Manoloana ny zavatra mahafinaritra iainantsika, ampiasao ny finoana. Fa rehefa tsy ampiasai ny finoana io, tonga ny zanatsipika mamadika ny zavatra iny lasa poison any anaty. Noho izany, hoy ny tenin'Andriamanitra, tazano lalana, ambeno ny manda, sikiny ny hery, ary etseo mafy ny herinao. Tatsika hivavaka hisaotra ny tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao, dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.